mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. dia faly miarabantsika rehetra indray izay mihaino ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'izao maraina ny alarobia izao faly tafaraka aminareo izahay ary ankasitrahana ny safidinareo ny fidin'ity onjam-peo ity iara-dalina aminareo anatin'ny ora iray ary amin'ny anatin'ny tontolo andro mihitsy. Ny ora iray ndresana dia ny ora iray resantsika ao anatin'ny fandarana mba hovanina toy ny mahazatra antsika ihany. Raha zao ianareo vao mba manaraka an'izany fandarana mba hovanina zany dia misy vaovao foana isan'andro isaky ny isan-kerinandro mihaino fandarana mba hovanina satria eno eto sery hoe misy an'izao fandarana zao amin'ny radio Don Bosco dia misy ny fandarana mba hovanina isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 hatramin'ny 12 famerenana azy kosa dia isaky ny alatsinainy alina amin'ny farotsy sasany ao anatin'ny ora iray ihany koa ny anarahantsika an'izay dia mbola mandeha any amin'ny YouTube sy any amin'ny RTP live ihany koa ny fandaharantsika rehefa amin'ny fotoana izay ilanareo azy satria manomboka amin'ny tolokandro any no anarahantsika an'izany fandaharana mba hovanina izany. Fandaharana mba hovanina dia io fikolokoloana ny olona tsirairay mba olom-pirenena vanina olom-pirenena vanina ny olom-pirenena tsirairay. Rehefa ny tsirairay no vanina dia mihitatra dia vanina daholo ny firenena rehetrarehetra. Mahafinaritra miara-miaina amin'izay fotoana izay miainga amin'ny tsirairay ny ao tokantrano ny ao fiarahamonina ary indrindra ny firenentsika izay fantatritsika ny toerana misy azy tao ary hatramin'izao ary iritsika mba hoe hovanina tanteraka izany firenentsika izany. Toy ny mahazatra antsika dia ny mpanabeny dia ny général Désiré Philippe Ramakavelo no manao famelaberalan-kevitra. Ny teknisianina kosa dia Bruno Rokotomalala ary Dadino mikirakira ny sary izay efa mianaka no miaraka eto amin'izao fotoana izao dia miarabantsika rehetra mba hovanina nomana général. Mba hovanina Andriamato Flavien, mba hovanina Andriamato Dadia, mba hovanina Andriamato Bruno, mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fandaharana to. Ity ny fandaharantsika voalohany amin'ity volana febroary ity efa be ny vitantsika tao anatin'izay fotoana lavabe izay fa tsy handeha lavitra loatra tsika ndeha anao famitiana tamin'ny heriny fotsiny izay mihitsy zay mifomba mafamazatra ilaina foana ny tsy ahy ary eo amin'ny fiainana mila foana ny tsy ahy Andriamato Flavien mijerikery fotsiny fa tsy mijanona any akory tsy mijanona any fa le ny antony tena ilaina ny tsy ahny ny tena tsy azo tsara dia lafy tsara hitanao teo amin'ny fiainana mba tsy ahivina aza ny lafy ratiny. Dia rehefa tsy ny olona mijery any ariana dia lasa any izy dia any mijanona ela be ka zay indrindra manko le tsy andao le tsy mahafinaritra zay nge mba tonga le tenenatsika eto Andriamato Flavien le fotoana manokana na ho an'ny mpivady nde mba fotoana vao nifankaitanareo mivady voalohany iny le zavatra vao nafinaritra tamin'ny zaza vao teraka voalohany taka ny ahoana ny hafalianareo mivady taka ny ahoana ny fiderinareo an'le zazakely zava-dehibe ny zany zavatra hafa mihitsy ka antsy ataontsika do izy ny resantsika teto mandritry ny telo herinandro Andriamato Flavien mikasika ny loko fotsy amin'ny sainam-pirenena aleo tsahivina foana eo amin'ny sainam-pirenentsika io le loko fotsy io dia mbola tsahivina ihany fa mitorony hoe mazava fahazavana ka hoe ny resaka mazava no mampirindry izay atao azadiny mihitsy raha vao tsy mazava ny resaka na izy resahanao na izy fanakalojanao hevitra na izy arahanao miasa na izy arahanao miombonato ka tsy maintsy fifandirana ny hafarana tsy fifankazahoana mihitsy azay mahatonga hoe mahafinaritra mihitsy ho le hoe ny sainam-pirenena io mampatsiaro zavatra maro ireo loko anankitelo ka zay hoe ny resaka mazava tompoka dia mampirindra mihitsy zay atao. Ny resaka mazava tsy mampisy olana izy moa ny hitady olana eo amin'ny fiainana marina fa tsy maintsy misy olana eo amin'ny fiainana fa zay azo atao hoe farafahakeliny fa tsy ny farafahabetsaky ny olana akory. Ny resaka mazava koa isika amin'ny antaniny sy ny akilany dia tena hoe na misehitrina Andriamato Flavien dia tsy maintsy miteraka fandraisana ndray zay ny tena zava-dehibe ary ny tiana hiaviana mihitsy dia zay le hoe fandraisana ndraikitra mba hisiny ny fahombiazana to satria raha vao tsy mazava dia tsy hitanao mihitsy ny tena atao hoe inona tsara moa zany ny tena tian'le olona iny ho teninina
inona tsara moa zany ny tena tadiaviny amiko, inona tsara moa zany zao ny tokony atoko. Hitanao lozana mametraka fanontaniana landranao fanontaniana apetraka fotsiny eo hoe inona marina. Ka rehefa mazava dia mandray andraikitra, ary ny zavatra tena mahafinaritra amin'ilay olona mandray andraikitra ndray Matoa Flaviana izao tsy miandra baiko satria efa fantany ny ataony, ary tsy vitany hoe tsy miandra baiko fa ohatrany hoe manao zay miezaka mba ho lasa lavidavitra kokoa amin'ny fahatsarana an'ilay zavatra atao. Ary zay tena veriko hoe tena zava-dehibe, zay fananana toetsaina hoe miezaka anao bebe koa amin'ny tsaratsara kokoa zay mampivoatra ary manamafy ny maha-izay aminao, zany hoe le personnalité. Tena zava-dehibe mihitsy zavatra zay, ary tena ilaina mihitsy eo amin'ny fiainanao manokana, eo amin'ny fiainanao tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena. Za tsy sasatra mihitsy miteny izany. Ary rehefa mandray andraikitra tompoko ny olona tsy maintsy misy ny fahombiazana, kina moa le fahombiazana, le fahavanonana nge. Zay zavatra zay zany raha ohatra ka totrika hoe bangona le tendo herinandro. No resantsika an'io Andriamatoa Flavien miaraka amin'ny mpanaraka ny fandarantsika dia le loko faharoa le tenenina dia ny loko mena eo amin'ny sainam-pirenetsika. Ny mena hoe isika dia maneho fitiavana, ny mena dia maneho fitiavana. Ny fitiavana zany raha vao ataonao kisarisary dia ny sarina fo anankiray dia miloko mena zay. Ary iny andikan'ilay loko mena miredareta, mirehitra, tena mitondra aina, mitondra hery. Ny zavatra mena ohatrany hoe afo raha mitondra aina ny loko mena, mitondra hery zany zavatra rehetra zay. Ary zany zavatra zany kaneka koa io loko mena io tadidio tsara fa karazany fampitandremana. Hitanao ny amin'ireny le hoe vokovoko mena reny, croix rouge, fampitandremana na toetrandro. Na koa hoe loko mena koa matetika raha ohatra resaka momba famoivoizantsika amin'ireny le takela-by misy famantarandreny, fandrarandreny. Ny mena koa karazany fandrarana, fampatsiahivana hoe tandremo, fampitandremana. Zany rehetrarehetra zany entiny io loko mena io dolidoly. Ary zay ny tena mazava-dehibe azy. Kanefany tena tiatsika isongadina dia hoe le fitiavana. Dia ny fitiavana resatsika efa lavabe teto Andriamatoa Flaviana, fa tena tsy misy mihitsy tompoko ny fitiavana raha tsy misy fanajana, raha tsy misy fampatokisana. Andeha zao ny rozy mena satria ho avy ny Saint-Valentin. Hitanao fa io ka zay indrindra manko ny ararotana mihitsy eto. Io le hoe fanajana sy fampatokisana tena zava-dehibe mihitsy. Raha vao niteny fitiavana zany ianao mandainga ianao zay foana fiteny. Fijeriko zay raha miteny hoe tiako ny vadiko, tiako ny zanako, nefa ianao saro-piavo zany hoe tsy matoky azy. Le fahasarotam-piarana tsy fatokisany. Zay ny tena marina. Fijeriko azy rehefa tsaro-piara amin'ilay olona loatra be ahiahy, be loatra. Zay tenenao zay be ahiahy. Zavatra tsy ataon'ilay olona zay matoy io zao nanao loko mena andro nefa isan'andro tsy manao ka mba manao fotoana manolana. Ko raha mba te iova izy. Zavatra ohatran'izany angely izy. Dia io le toko hoe fanajana sy fampatokisana. Kanefa na verimberitsika teto fa taona maro misy keo Andriamatoa Flavien fa io fampatokisana sy fanajana io tena kolotsaina fototra sy kolom-piarahamonina fototra malagasy. Zany hoe raha ny tena marina raha mbola miaina zany kolotsaina malagasy ianao, mbola miaina zany hoe kolom-piarahamonina malagasy zany ianao dia ny malagasy tompoko dia olona mifanaja, ny malagasy tompoko olona mifampatoky. Dikan'izany tokony isaky ny tenen'io fampatokisana fanajana io nge dia zao foana ny zavatra teneniko. Tadio nge le tenen'io le hoe tainombo mivadika eny an-dalambe, efa tainombo maina, lasa zezika zany. Raha vao nisy namadika tsisy mankatsony io hoe efa misy tompony. Ina nefa zay vidina ataontsika hoe sandana tainombo mivadika. Fa le fifanajana ny mahatonga ny olona tsy mikitikity atsony an'io zavatra io. Tiako hazavainao zay tainombo mivadika zay satria ny ankizy ankehitriny tsy mahafantatra ka zay indrindra mazao makony. Io ny tainombo io mantsy rehefa maina dia lasa zezika ampiasana eny an-tanimboly. Satria ao anatin'iny zezika tainombo iny misy karazana otrikaina be dehibe, singa be dehibe zay mamelona mihitsy ary mampiroborobo ny zavatra mpaniriana. Na voankazo na ataontsika hoe legioma na ino, ny tany mihitsy ny velominy, manamasaka tany zany. Hitantsika rehefa hoe anomboka mamadika tanimbary tsika, rehefa voavadika le tanimbary dia ka misy dia asiana zezika dia zay miditra ny rano satria mba tiana hoe avokatra tsara. Zay ny tena antony. Ka hitanao zavatra tsotra kely ohatr'izany rehefa nanehoan'ny malagasy izay le hoe
fifampatokisana sy fifanajana zay zany nisany zavatra tokony hoe avery ary io Andriamatoa Flavien io fifanajana io mampirindra fiainan'ny mpivady. Ny mpivady iny mila mifanaja, ny mpianaka mila mifanaja, ny mpiara-miasa mila mifanaja, ny mpiara-monina amin'ny sehatra rehetra satria nahoana? Satria mampateza ny tokantrano, mampateza ny fifandraisana, mampateza ny fiarahamonina. Dia atao zany hoe fiarahamonina mateza zany Andriamatoa Flavien dia tsisy raorao sy ny malagasy. Ary amitenen'io hoe mifanaja io ihany koa, misy obolan'izay koa amin'ny malagasy hoe manao mba ilalam-bady ozy izy ny hafa azo miambonatra ka ny tena indray fe tsy hoadzay asiana asiny. Jereo anao amin'izany ary eny amin'ilay zavatra madinidinika amin'ny tena hoe toe-tsaina malagasy mihitsy tena mba roviany zany ny very. Tena zava-dehibe mihitsy. Tsy sarotra ange manao an'izany. Tsika eto zao efa miteny foana hoe raha vao mifoha ianao maraina dia mba mandraisa ina hoe zavatra anankiray hoe tia androandroany tia atokako tsikitsikiko ifalifaliako daholo zay olona hitako. Mitsika zaty miteny hoe miresaka fa mitsika rehefa mijery anao aloha zay mba hitsikina na mba hoe mifampiarahaba. Zavatra tsotra nefa tena manova ny rifim-piarahamonina sy ny fifaneraserana. Hitanao ohatra fotsiny zao mandeha eny magasin eny ianao ny zava-dehibe tena angatahana amin'ny mpivarotra dia ny mahay mandray ny mpanjifa. Tonga dia ahitana hoe mahay mandray ny mpanjifa ilay mpivarotra rehefa mitsikitsika aminy miarahaba azy. Dia tsisy amin'izany koa mpanjifa mitsikitsika amin'ny mpivarotra mba firy mba manao an'izany. Mba firy rehefa zavatra tsotra indray jereny ambony ambany. Ka zay dia hitanao sady manova toe-tsaina, manova toe-po, mampirindra fiainana, mahatsara ary mitondra fahasalamana. Zavatra tsotrotro zany. Manino tsika tsy havita an'izany zavatra any. Zay ny zavatra tena antony teny hoe tenenantsika ty satria tsika miteny hoe mba ho vanina io mba olom-pirenena vanina, mba ho ray ho reny vanina, mba ho zanaka vanina. Ny zavatra rehetrarehetra tsy azontsika ilany zany. Ary zay ny mahatonga ohatra hoe zavatra raha tena marina nge raha miverina amin'ny loharan'ny-ponina zany hoe le kolotsaina sy kolom-piarahamonina tsika Andriamatoa Flavien tena milaza aminao fa tsotrao ty firenena ty dia zay ny mahatonga le hoe loko fotsy. Dia no tsika teny fantarantsika hoe manomana olom-pirenena vanina na ray-mpianakaviana, renim-mpanakaviana vanina, zanaka vanina dia tena hoe ao anatin'ny firindram-piainana izay miorina amin'ny fitiavana ihany no isiany ny fahavanonana. Fitiavana tsika nge io nge hoa teny filamatra eo amin'ny République misy antsika amin'izao fotoana izao fitiavana voalohany. Tsy nataotao foana ireny fa misy dikany, misy tanjona, misy zavatra kendrena, tiana misy zavatra iainana mihitsy fa zato zavatra mandalo fotsiny fa tena zavatra zay hitanao zay malagasy hoe kristianina isaky ny tendrombohitra dia ahitanao fiangonana no nina no iresaka fitiavana io ihany satria ny fototra tena hoe petrahan'ny ataontsika hoe na ny eglizy na ny fiangonana rehetrarehetra amin'izay zay satria zay Kristy naneo amin'izay fitiavana zay. Ka rehefa miteny fahavanonana zany tsika Andriamatoa Flavien dia tonga mbe ao an-tsaina dia tsy maintsy hoe vokatra tsara. Ary vokatra tsara io mitondra hery, dia mitondra fandrosoana, dia mitondra fivelarana amin'ny sehatra maro. Jereo nke zany zava-dehibe hoentiny zany Andriamatoa Flavien misehatra maro. Zany hoe tsy ho nivony ankonana ihany fa eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiarahamombonatoka. Zay azo adika ihany koa raha misy manao tsy araky ny tokony ho izy eo amin'ny andanina na eo amin'ny akeliny dia tsisy mihitsy fahatombanana na inona ezaka atao. Vitan'izany ve tsika amin'izao tsingerin-taona faha-enimpolo ny fiverenany fahaleovan-tena zao. Tetrika tamin'ny heriny dia niresaka mihitsy an'izay le satria nanontaniana hoe manina moa raha mba ahafantarana mba tenenina kely fa nanahoana moa zany maninona ny hoe fiverenana fa ngahy efa nisy dia niala. Zavatra hitanao zay ny tena antony. Ary ny tena zava-dehibe dia hoe matoa misy ny fifanajana koa Andriamatoa Flavien miainga amin'ny olo hoe fitiavana io ihany dia misy ambaratonga mitoetra eo amin'ny fiaraha-miaina sy eo amin'ny fiarahamonina. Ambaratonga raha vao miteny zany ambaratonga zany ianao dia ny mbe ao an-tsainao avy hatrany dia tohatra ambaratonga. Kanefa ny dikan'le misy hoe misy ambaratonga io misy fifampifehezana ary eo anatin'ny fifampifehezana tsy maintsy misy fifanajana. Tsy manao raha ny dikan'izingy zany ianao rehefa misy zay ambaratonga zay. Ary ny fanajana an'izay ambaratonga zay tena lazako ianao fa tena zava-dehibe mihitsy. Raha misy zavatra tena manapotika maramila no miteny hoe
manapotika any amin'ny folo anda ohatra dia ny tsy fanajana an'izay ambaratonga pitantanana izay tsy manao rano dikain'iziny za tsaroko tsara fonjaminisa ny anisan'ny taratasy voalohany naparitako natany amin'ny filoham-pirenena natany amin'ny prime ministre sy ny rehetrarehetra dia napetrako mihitsy hoe io fanajana ny antanatolotra ny fampifezana io raha vao misy manao rano dikain'iziny na avy any ambony na avy aty ambany tsy azo tanterahana ny baiko napetrako tsara mazava mihitsy zany satria tena lasa ohatrany hoe tsisy fanajana mihitsy ary nefa ny tena mampatanjaka ny folo alina zavatra tenina dia zay fanajana ny ambaratonga pitantanan'izay tena misy hoe fifampifehezana matotra ary tena zavatra tena ilaina tsy hoe tsy misy fahasiahana miha ny olona manko nandrera fa mampiasa an'izay le hoe fanajana ny ambaratonga pitantanan'izay nao dia lazainy fa masika lazainy fa manao jadona mihevitra ny teny any ho etsetra etsetra lazainy daholo ty rehetrarehetra ty kanefa rehefa tsy misy zay fanajana ny ambaratonga pitantanan'izay tompoka dia mirava ho azy ny lalàna rehetra satria ny fanajana ny ambaratonga pitantanana io no endrika voalohany ny fanajana lalàna velona misy eo amin'ny tany sy ny firenena ny lalàna zay apetraka ao na ny fampifehezana misy eo tokantrano zay fanajana ny ray aman-dreny sy ny zanany lasa tsy masy teny mihitsy ianao raha vao tsy misy ny lalàna mifehy lasa tsy masy teny mihitsy ianao raha vao tsy misy ny fampifehezana ary zany zavatra ilaina tena ilaina na sehitra iny na misy ianao na sehitra iny ny olombelona zay zavaboary anisan'ny ambony indrindra amin'ny zavamananaina nataon'Andriamanitra dia afaka miaina sy manatanteraka izany lalàna apetraky ny fanajana zany tena hitanao fa na zavatra sady le fanajana ny ndray matovilavy mitondra fahasoavana dia reo ny ao anatin'ny baiboly manajana raha ianao sy ny renao mba ho ambina ianao amin'ny zavatra zay taonao fahasoavana raha vao mifanaja dia fahasoavana ny oetiny kiny moa le fahasoavana fa tsy le vokatra tsara ao anatin'izay zavatra dia ozy aho hoe ndehara fa tokony miverina ny tsingeritaona faha-enimpolo fiverenany fahaleovan-tena ndeha retsika malagasy mba hiezaka hiaina an'izany atao hoe fitiavana zany fitiavana zany fitiavana eo amin'ny mpivady fitiavana eo amin'ny mpianaka mpiavana eo mpiraitapo fitiavana eo amin'ny fianakaviana fitiavana eo amin'ny mpiaramonina fitiavana eo amin'ny vahoaka fitiavana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka zany rehetra zany inona nefa ny misakana zany manino zany tsy ho azo atao maninona ary zany dia nanisany tena hoe anaovantsika nytony fandaharany tony satria tsy maintsy miezaka tsika mienda miambavy isam-batan'olona andresy lahatra mihitsy hoe miverina ny tsingeritaona ny fahaleovan-tena faha-enimpolo mba aoka tompoko mba hisy fiovanteo-tsaina aoka mba hisy fomba fifandraisana vaovao tsara ampandroso ty firenentsika zany daholo eny matematesatsika eo ndray matofilavy mba hisy ny fandrosoana mba hisy ny fahatsara-piainana kanefa raha tsy samy miezaka tsika aza manantena isany zavatra samy miezaka tsy maintsy samy miezaka isam-batan'olona ho zay lazako hay fa tsy hoe ny anina ny an'ny ary ihany miezaka fa any anay hoiko zao zay zavatra zay everiko fa zava-dehibe tapitra ny tapany voalohany dia mitofilavy sy tokony tapany voalohany hidirantsika ny tapany faharoa zany hoe ndraisana ny SMS avy any aminareo andahatra mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita mba hovanina dia ovakina ny SMS avy any aminareo anatin'ny fandarana mba hovanina tsika izao tsy haiko fa ny ravaviko lasa misy lelaka be amiko amin'izao rehefa ny aripaka tsikelikely no fananany ny trano may ny vady ny vita soratranony nefa efa noroasiny inona tompoko no ataoko aminy dia azavo aminy zavatra andresantsika androany ohatra zavatra tsy sarotra angisy zany tsy sarotra matoa misy ny korotana rehetra matoa misy ny tsy fahombiazana matoa misy ty karazan-javatra rehetra mahasorena sy mahavalalany ty dia ny tsy fisiny io fitiavana io no tsy fisiny zay le hoe fitiavana hoe tsy hoe ny zavatra mazava hoe le mifanakalo da tsy verena tsony resaka mazava fa le fitiavana
ny fitiavana ngefta rehefa tianao ny zavatra ndre matoy Flavien na io torimaso ary andraindray adino na ny avy zanany io ary ohatrany tsy tsaroana efa misolo ny fitiavana ny solona fitiavana ny tahotra dia lasa tsara zavatra hafa mihitsy zay dia ataoko hoe ny zavatra ndray ary toy ny zavatra tenenitsika resatsika teo ny tokony mba misy fampiarana koa ny fa tsy dia hoe enona fotsiny dia vita fa mba ndotsika mbo ezaka hoe zao ny zavatra andresahana androany a voalohany indrindra andeha mba ampitako eo amin'ny hafa zay tsy maheno fandarana faharoa andeha mba hiainako atao tokantrano mba hanova kely rivo-piarahamonina mianakavy ato andeha mba ho ampiariko kely eo amin'ny manodidina le olona tsy mbo nitsikiko nandritra ny fotoana maro io mba mifanena amiko androany andeha mba hitsikiko tsy maninona izy raha miteny hoe fa voninina koa ny lasa nitsikitsika tapoka teo zay zavatra ray manambady vita mariazy mipetraka manofa trano amin'ny totoan'ny vadiko tokony hitiny anazy foana ve za isaky ny voaka za koa lazainy vavehivavy atao hoe miavana tsy mba mitangorony zany eny ka io nge zay fihetsika ataonao hoe matony olona miteny anao hoe miavana dia ohatrany hoe tsy mba ahitana feo ianao tsy mba ahitany resaka ianao tsy mba hay tsy hita zay andraisana anao hoe sarotra be ohatrany miolon'olona zany matoly olona miteny an'izany misy antony tsy avy hatrany dia manaratsy anao fotsiny sy manasoketanao fa misy antony ary ny fihetsika ao no mahatonga an'io zay zavatra dia zay ny ataoko hoe mba asiova fampiarana reny resaka resan'ny zavatra tenenitsika nenay tena tsy azo iresahana mihitsy kizitina sy masika be izy ary tsy azo toerina hevitra na tsy mety ary ny ataony mikapoka be anay izy mba mangataka torohevitra azafala 7 taona dia tsotra 7 taona zany toko tsy kapoana efa miteny foana Andriamatoa Flavien tsika efa miteny azondrozana ianao raha fahatsy dia efa milaza zany amin'izao fotoana zao ka tsy mitovy tamin'ny taloha tsony teto fa averimberiko foana mihitsy averimberitsika foana Andriamatoa Flavien tovolahy mahavita mamaky manisy tontondro ny rainy dia vakiorona ny datany misy zatovavy mahavita mamelaka tamaina ny reniny misy ny zany dia rehefa antaninao dia nresako nitsy antanoa zany dia ina ny aminy ka raha fomba nampijaliany anay tsy mba nisy fitiavana zany fa ohatrany reny kely ohatrany ray kely ohatrany zao dia rehefa mba afaka mba mamaly fatra zany mihitsy tena mamaly fatra mbola eo ambany elatrao izy eo amin'io mbola eo ambany sokanao mbola eo mitokantranonao zany ny zavatra teneniny ka manao any zany rehefa mivoaka ny tokantrano tsy zava-doza lasa rasa lavitra noho ny rafy 20 taona manoratra mba torohevitra tompoko fa izao manana olo-tiana fa bediny mamako za mariana fa efa nisaraka ny dada sy mamako dia mipetraka ato amin'ny mamako eny matonga eny reninao miteny zay zavatra dia noho nle sedra-piainana ny ainany dia mba miaya izy sao dia na ohatrany koa ny zanako fa reo lehilahy reny eny tsy tonga dia avy tatao avy hatrany dia mangona tokana hoe reo lehilahy reo fa matetika zay foana teny reo lehilahy reny ohatr' zao ohatrany hoe mbo misy tsara mihitsy ny lehilahy fa dia ratsy ohatran'le vadiny saraka tamin'iny do zay zavatra ka fampitandremana iny tena mahatonga an'io fampitandremana ary nenongotsongonany mato ny bolan-drazantsika tsy laitra ny mandevim-belona tsy tianana ny ratsony eny dia mahatonga anao manao zay aza raisana tena ohatrany hoe tsy fitiavana fa mifiresa raha ohatra moa ka tena hitanao fa dia tsy hairisana mihitsy renao dia mba mangatah fotoana ihany mba miresaka anazavako azy tsara aminao hoe zao mahatonga neny manao zao zao mahatonga neny manao zao satria tsy vitatsika eto le izy lehilahy manoratra misy zaza 7 taona anakiroa ato aminay efa mianatra nefa ny mamany tena tsy mandray an-tanana ny fianaran'ilay zaza mihitsy io mamany io fa na dia efa miezaka manoro an'ilay zaza ary zay dia tena tsy mandray mihitsy ny sain'ireo zaza ireo ka mety ao anatin'ny tahotrako mety misy tahotra mety misy orooro mety misy tsy fampatokizana zany fa za Andriamatoa Flavien zavatra teneniko za olona mpanabeaza nampianatra misy fotoana raha vo ianao ray aman-dreny hoe isaky ny metsika dia ohatra zao fanaovana an'ity ohatra amin'le mety mody fa ahoana ny fanazavan'ny mpampianatra mitovy amin'ny fanazavan'ny mpampianatra ny fanazavanao io vo mainkalatra mitsaviritaka ny sain'le zaza tsy fatantsony iza no arahana ary misy tena ray aman-dreny tsy ohatran'izany fanaovana an'io fa zao ka manino ianao tsy mandeha misolotoerana ny mpampianatra any amin'ny sekoly tena anisany manimba io za dia miteny an'izany manimba indrindra tsisy afa amin'le mpivady ihany any io dada amilaza hoe zany atao neny miteny zao iny ary ny atao le zaza
misavoritaka ny sainy avetsy fatantsony zay atony. Mba mila torohevitra anatinona olona iray nefa tena miezaka fa tsy mety miala ny fahatserovana azy. Aka rehefa ianao no manasakana amin'ny tenanao nge io zao dia efa sakany tena mibaribary hoe tsy mety miala fa maninona tsy mety miala satria ianao no nametraka le sakana ka ny olona nametraka an'io hoe tsy mahazo miala amin'iny ianao tsy maintsy mieritreritra iny ianao no nanao azy ka raha vao ianao no manao ny sakana tsy misy olona afaka mameva olana anao fa tsy maintsy ianao no manapa-kevitra hoe efa tsy mifandray amiko tsony iny tsy inona nampitehako ny fiainako tsy inona nasarotako ny fiainako anao zavatra hafa ohatr'izao tady efa zavatra hafa hoe manaridi anao tsy hoe manaridi hoe fandanianandro tiako lazaina fa manova ny fijery sy ny fihetsika raha ohatra ka oharina amin'iny olona iny. Ny vadiko tsy mba manaiky diso mihitsy aleoko mangina fa ny fahady foana ny angamba no ienanay raha tsy mandefitra za zay aloha ny mariny matetika amin'ny mahatonga an'io ndre matoa Flavien tsy mitovy ny fahaizan'ny mpivady mety le raha matoa nanao fianarana bebe kokoa no le rangahy ary satria nanao be amizay dia raha vao manao fanamarina na tsy mitovy hevitra aminy dia iveriny fa manambany azy tsy miteny izy hoe manambany azy fa le fihetsiny mihitsy no midika fa ambany fahaizana n'ole raha matoa io rangahy io na koa misy koa le anankiray hoe le raha matoa tsy dia nahita fianarana loatra dia raha vao mba milaza ny heviny dia tonga dia tseka inona koa zany hevitra aviny zany zany ihany ny anareo fianarana raha moa tsy vitanao itanao fa fanam-pepona vetrany tonga dia ataony na ny an-tany na ny ankilana ny zavatra ohatray fa tsy maintsy hoe mba samy nahitahita fianarana ny mpivady na samy mba tia mifampiresaka mifanakalo hevitra tsy anisitiko le ihany inina ao zay ona fahalalany fa ny fifanakaloja-kevitra ny fampiresahana fifandraisana amin'ny hafa dia efa sekolim-piainana azahoanao fahalalana zay zavatra raha ny ve tompoko mikarakara tsy salama ato aminay ianao nefa sady milaza fa tsiny ho an'le tsy salama ny aretina mahazo azy malahelo zay fianakaviana mangataka torohevitra hoe manina tsy azoko tsara le izy raha ny ve tompoko izy mikarakara tsy salama ho aminao ianao nefa sady milaza fa tsiny ho an'le tsy salama ny aretina mahazo azy malahelo zay fianakaviana mangataka torohevitra inarany dikan'izany tsy hitako mihitsy ohatra misy zavatra fanoheriny le zavatra lazainy vavadikitsika re inona no mety atao fa rehefa miresaka amin'ireny ny zanany ka mamaly ny resaka hitako misy fifandirana nefa amin'ny ankizy sasany ny valiny tsara ataony hoe mariny zany na koa hoe mangataka torohevitra ozy izy eny io nge ho atsika ray aman-dreny ho ahy teo zao vo niteny mihitsiny io le mazava le mazava le tsy iverenana tsony dia io ndray le lokomena le fitiavana ray mba manana ny heviny eny ireo zanakitsika ireo zaro mihitsy hoa mifanakalo hevitra rehefa misakafo dia manontany fotsiny ohatra fotsiny zany ianao nahita dokam-barotra teny an-dalana amin'ireny takela-by reny dia hoe nareo ve raha izy mba mahita an'le takela-by misy dokam-barotra le tokaiky ny tranontsika io mba ahoana ny fijerina zany ange dia fa taridrisaka ahafahana mpaferitrereta mampime be le izy ry dada dia ina mampime anao io le dokam-barotra io dia milaza ny heviny izy zany iny karazana taridisaka atao hoe fa misy olona dia tsy hita mihitsy zay resaka atao ny tontolo manodidina anao rehetrarehetra io azo atao resaka daholo ny rehetrarehetra zay trangan-javatra hita dia azo anaovana antondresaka fanakalozakevitra anazarana ny ankizy amin'ny hoe maneho ny heviny ary hoanao ray aman-dreny koa mba mahafantatra hoe ty zanako ty mba manana fahendrena ihany zany dia efa tsapantsahady amin'izao taonan'izao ilaina ange zany tena mankasitraka fa nanampy bialy fandara na dia miasa aza dia tsy tapaka manaraka misora tompoko za tompoko tsy mahay manao premier pas mihitsy raha hoe iresaka amin'olona fa rehefa misy miresaka amiko voalohany dia sambyzay za ahoana ny atao mba ahaizana manao premier pas dia zakanao ihany manao sakanako io foana nge le teniniko hoe avy any aminao le sakana fa tsy avy any amin'ny olona tonga dia miezaka mihitsy ianao manompoka androany ianao maheno zao fandaranay tsy andriamatoa Flavien zao dia miezah ianao mba ianao no manao dingana voalohany zany raha zaka ianao hoe takela-by misy dokam-barotra nge dia efa azo iresahany ny lafi ny resaka famoivozana ohatra hoe mba hoana ny fahitanareo asa mba rovena ihany mba ho tapitra zany eny aminareo manao zay nge dia efa mipetraka ny resaka andeha any aminay indray loatra tsy dia misy loatra le toan'ny fifamoivozana
zay nge de efa mety de azo hitarina foana na ny vidim-piainana io ny vidim-piainana io mba ohatriny zao ny anareo ny vidiny enomby eny aminareo ny any aminay aloha mbola tsy niovy hoe ny any aminay fa niakatra zavatra ohatran'izany fa io tsy misy zavatra hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao io manodidina anao rehetrarehetra io azo atao resaka na io andro hoe na lasa nafana be indray ny andro asa nahoana ka manahirana be le izy amin'le ny akanjo le hoentina ohatra zany nge de efa resaka azo anao azo atao hoe sarotra mihitsy zany vehivavy manoratra ny vatoko moa général tsy mba mahay maneho fitiavana mihitsy de isaka miteny azy dia tsy vita noho zany de mangatà fotoana nareo mivadiko zany nga vita resaka tsotra fotsiny eto za tokoa misy olona te ho resahiko nefa za tsy samby resaka aminy tena raha vao iresaka amza de ohatrany hoe matahotra de tsisy indray nefa izy tiako mba torohevitra fa tena sahirana tompoko marina fa avaty amin'ny faritany za tompoko tsara le fandarana dia ho elavelona ne ianareo izao foana ho any teneniko aminareo amintsika manko hoe raha vao ianao no manao sakana io ataonao indrindra de sakana ataonao amin'ny tenanao raha vao ianao no manao sakana de tsy ny olona ty avelany mihitsy no afaka manala n'io sakana io fa tsy maintsy zany hoe misy finiavana sy fanapahakevitra anao dingana hoe riseko ny tavitra andraso androany mba hanandrana tsy maninona io no atao hoe manao mangiditsy andramana tonga de anao manao za milaza aminao ty mbola le maramila ihany ny tenenako ny tenenako azy raha ianao hitondra maramila tsy maintsy efa amboarinao ny toetra indrindra hoe anao ino ty teo fanazarantena lavitretraka ohatra hoe andeha 50 kilometatra zavatra fanao zany de efa amboarina izy hoe momany ny kiraro momany ny akanjo momany daholo ny zavatra hoe tsika anao andeha mandritry ny ataotsika hoe 50 kilometatra de miangy avetrika makarenany famboarina eto famboarina an-tsaina de samy mieritreritra daholo efa mba anana heritsaina anao an'izay tsika fa ny anaovantsika an'io eo amin'ny adiny 10 fapetraka hoe adiny 10 ndikan'izany raha maretrika amin'ny valo de efa asa any amin'ny efatra ariva antsika tonga zay zany efa mboarinao an-tsaina zany hoe rehefa mahazo n'izay heritsaina zay izy efa fantany fa raha mbola tsy tonga ny amin'ny efatra mbola tsy tonga izy zay de zavatra fa rehefa vita le 50 tonga ny amin'ny efatra ohatra vitanao tokoa le 50 kilometatra tsy afaka mandeha 1 kilometatra tsony io ambon'le 50 de tsy afa amin'izay le izy tsy maintsy ianao ny manana heritsaina avitanao an'le zavatra fa rehefa tsy manana an'le heritsaina anao fa vetany de kifa za mako raha vao ianao miteny za mako manao an'izao de mametraka sakana ianao tsisy afa amin'ny hoe ianao ihany manidy varavarana de miteny ianao hoe ahoana moa zany ny voako ato ko nefa ianao nanidi an'le varavara zay indrikan'io zay de mba avoay avy ato any aminao nefa le lakle inona ny azoko atao avy aty avelany ndiaka famaky de vakeko le varavarana efa any aminao ny lakle atoronao izy alovy le lakle de atsifoy ao efa any ka zay nge ty ataotsika ty andre mato flavien any aminao le lakle de voay le varavarana de mivoaka tao anao zay izy zay le izy tsika manko zata manao sary anohatra de zay de fantatrao tsara mihitsy fa tsy ho tafavoaka ao mihitsy ianao raha tsy mampiasa an'le lakle zany hoe ny ezaka ataonao fanapahakevitra raisinao ary ny fahavononana anao anjadikan'izay zay le izy romboroapolo taona lazain'ny olona any aminay fa efa antitra ondy tokony efa nambady marehako fa ny any aminay 13 taona efa lasa manambady aloloatra izy zany 13 taona zany re olona mariny aloloatra zany nahita takelaby amin'ny laza hoe azo fanambadiana aloloatra ny zany io zao le tsy manara-dalàna ny any amin'le faritra asa mety fomba tany kosa aloha le izy zay mahatonga azy io ny any aminay eny kanefa na ny any aminay zany inge mba tonga apetraka zany zavatra zany de hoe mba hitsontsovana ny hoaviny le any zay ny didin'ny fitoram-patsakany mampatsiaro an'izany tsy hoe satria fo ohatra fotsiny zao miteny azy zao misy fomba anankiray tsy fantatro na mbola misy na tsy misy any amin'ny faritra atsimo atsinana hoe miteraka kambana fady de tsy mitaizan'iny izy fa mieny olona le zanany de sofa misy endro masira mandraindray betsaka amin'ireny zaza le hoe kambany reny no misy maka ny vahiny avy any velany ohatra
asa amin'izao fotoan'izao mbola voatazona ve zay zavatra ray fomba tany zay zavatra za tsy afaka teny hoe mety za tsy mety fa le fomba tany sarotra be ny miteny hoe tsy mety anenareo ko zay ny fomba tanyniko fa hoe tsy maintsy misy fanazava-tsaina kosa nefa amin'izay lay lafin'izay ny any zany ny fanazava-tsaina tiako atao de hoe reny le zazakambana hoe tsy nitaizany ray aman-drenireny fa lasan'olona ny any mba hiangaviko fotsiny de hoe iza le olona anankazy a de raha mba misy fotoana mba hiverena ahitana an'le olona hoe ty le zaza ay mba tafita ihany tamin'ny fiainana ty zany zao raha sanatiny zany ka zao de ay zany nalehany ty tenao zavatra ohatran'izany kely fa za ndray a za aloha de tsy mba afaka hiteny mihitsy hoe hiady hevitra amina fomba tany na fomban-drazana tena sarotra be kolotsaina sarotra be miaraba en général torohevitra za fa nisarahan'ny olo tiako za rehefa nitantara azy nitantarako tamin'ny fataona lasa nitsoroko taminy fefaniteraka tamin'ny vadin'olona za tamin'izany fotoan'izany tiako izy ary nilaza tena tia nefa voafantany tantarako dia nialy izy io dia samy manana fijeriny antomatovy safidinao io na ianao niany zavatra teneniko foana eto toy zany tantaram-pianakaviana tsy ilaina tonga dia tantarana amin'ny olo alao izy ny afantatra alala hitany mendalana iny satria iny ikambanana fa tetanterana io ary izy io te tantarany fiainana fa hoe tena ohatran'izao dia io ary izy io alao aloha milaza fotsiny hoe za no dia efa nanana ny lasako taloha ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany mba nisy nahaso lafaka tamin'izao le fomba fiteniko io nge hafa zay zavatra hoe fa raha vetrany de za mako efa niteraka tamin'olona dia vadin'olona le niterako ahoana kosa moa le tovolany sy atahotra amin'izay tsy mba hoe tovolahy mbola tsy nampifato fa vadin'olona mba mipetratsika amin'ny toerany zay zavatra ka zay ny ataoko hoe iny dia safidy iny sarotra be ny teny aminao hoe aza mitantarana mihitsy ny fiainanao na hoe tantarao daholo ny fiainanao safidinao iny arakaraka le fifandraisanareo roa no ijereo azy ary le fomba ampitanao an'le tantaranao tianao horaisiny tena miankina be deabe amin'ny fomba fampitana io tsy mitovy mihitsy tsy ny fotoana sy ny fotoana anaovana azy rehefa tsy amin'ny fotoanany ary tsy hainao le fomba mampitan'le tantaranao sahirana io izy io torofa anankiray tsy misy olona kosa hipetraka amin'izany hoe tonga dia miteny za hoe vadin'olona hoe za toko mananjandro vavy 17 taona dia tsy mety mandray anjara amin'ny raha atao trano mihitsy izy dia tenenina izy dia be famadina be sady arovany neninay foana dia eny tenrenareo no mampianta azy ary dia hita fahasahiranana goavana be io zazy io rehefa manambany tsy fitiavana an'io zazy io zany reny mpianakaviana ajaiko fa tena fanapotehana ny hoavy ny tompoko teto efa tenentsika le moa zay hoe izy zatovovavy anankiray vavy tokana efa navita fianarana efa hiasa manana fofombady efa miasa tonga tany amiko izy sy ny reniny dia ozy hoe hatrizay ny aina koa mbola tsy tao an-dakozia anay za mbola tsy nitana fanjaitra mba tsaretsaina nge zany zao mihitsy nataoko ny reniny ianao any kolokoloan'io zazy io ohatry ny any paradisa fa manomana azy ho any amin'ny afobe ny fiainana dia ny zao nataoko tamin'le zatovavy zaho amin'ny mampanabe anaka dia zao ny teneniko anao aza mbola dodina maika hanambadina da marina fa tsy andao anao itovolahy io raha tsy mahay ny kanokano-javatra ho tokantrano farafakeliny satria ianao mbola tsy na dia aka-panampy ary ianao io andao iny vary dia ataon'izao tonga avy any matamoka le vary zay zany le mba vary fa ahoana ary zany zao ianao nga fa hiteny amin'le ana hoe fa manina matamoka ko ianao nga mahay ianao nga efa ataon-dakozia koa moa le mpanampy hoe foana ka zay koko raha ohatra koa le mpanampy mbola sambany izy vao miasa izy mba manateny hoe madama nanao raha hoe ohatr'izao re tsy mifanaovana vary ohatr'izao tenao zavatra zany ary tena marina zany za anisan'ny zavatra nyteneniko tetoana ndre matovy ny reninay dia tsy zay fito mena tsy maintsy manao rarana dia nanana mpanampy azy zay tsy maintsy zao foana dadanay ndray mba niteny hoe fa manina ary aoko izy ireo dozy ny reninay miadana tsy mba hianaraka miadana tsy mba hianarana fa tsy fantatrao zay mety zavatra hitranga amin'ny fiainany any dia lazako ireo fa tena efa nianatra tany ampitan-dranomasina vao tena tonga saina fa mbola teo amin'zareo dia hoe neny masika neny manao an'izao fa tena hay tena fahasoavana lehibe mihitsy ty izy fomba nanabiazany anay ty
lasa tena ohatrany vitranao dia tonga dia mandray andraiky tamin'ny tenanao ary nyfarovana rarany fandraisana andraiky le matoflavy zay miady zay ihany ia mifaranantsika amin'ity SMS ray ity ny famakinany SMS be dia be ireo ialana tsiny satria ny fotoana mamerantsika marina ve fa raha malahelo azy foana dia izy koa mba toy izany io manko le karazana hoe onja mifandray na dia mifanalavitra io le ataony vazaha hoe télépathie mety misy angambany io aloha misy fa tsy hoe mety misy angambany misy fotoana ianao tena ohatrany malaheloelo tapiko zany ay le ary ambadika koa mba malaheloelo mety misy ka mety misy io tena mety misy io fa tsy dia hoe isanandro indraindraiky io manko ny ohatran'le io le fifandraisana ataontsika hoe fifandraisan-davitra firaisan-tsaina tapika fifandray io tsy vitany hoe télépathie ihany fotsiny fa mety hoe tsindra karazany ohatrany tsindrimandry fitentrika malagasy hoe tsindrimandry ohatrany hoe misy zavatra misy tsindrimandry amiko izany hoe nanahoana ary zay zanako zay mety misy zavatra manjo azo koa any fa izy ty miteny ianao nefa ty miaya fa naninona ary niaya tapika nieritseritra azy tapika dia mandray telefona ohatra dia miteny manahoana ianao ana za tsy manina niantso anao fa ohatrany nandaly tato tsaiko tapika hoe ohatrany hoe sao dia misy manjo anao matoa ianao nangingina tsena hitanao zavatra ohatran'izany koa le izy indraindray ia tapitra ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo ary ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina Iniasy 22 443 90 na 22 442 09 lara telefona idirantsika mivantana ao anatiny fandarana miaraba tompoko miaraba vaovanina tompo eny tompoko mba hovanina atsika rehetrarehetra fa ny rana maheno an'le feonao aloha dia ohatrany fanontaniana kely fotsiny ty lohako ohatrany le fandaharana dia anao sy le mpanao tantara iny ve piralalo zay aloha mba fanontaniana voalohany sady mba mitovy feo sady mba mitovy feo hoe pirala ve nareo mitovy feo dia akoatran'izay zany général eo amin'le resaka fifampiresahana ozy izy ianao sasany mahatsapa an'izay mihitsy hoe misy le fifampiresahana nefa ny zavatra tsapako amin'ny ato amin'ny tokantranay zany za zany miteny ohatra hoe mba ataovy kely ana ohatra zao na ndao ty ataontsika ohatra zao dia lasa ohatrany hoe tsy haiko ve hoe le vadiko mihitsy izy manaiky tenaiky hoe ndao atao an'izao ty ndao ty atao an'izao dia ohatrany hoe lasa zandray ny tompony hevitra na misy zavatra mitranga zany dia maninona raha ohatra zao ny anaovana anazy dia ohatrany hoe za zany teny dia za zany mahatsapa hoe fa maninona za foana mibaiko anao fa nga ianao tsy afaka manana loha mahalelanao mihitsy hoe mba ataondray vary teny dia lasa ohatrany hoe mahatsara zany hoe mibaiko anazy amin'izany jery manokana nefa izy mahatsapa hoe mety amin'le zavatra teneniko fa izy le tsy manana fahasahina amin'ny teny dia le rariko fotsiny hoe latsinainy alina izy mba maheno tsara le fandaharana aloha fa zay foana nitako olona anaty zany hoe miteny sao hoe dada le anina mba atao an'izao sao hoe dada le anina atao an'izao dia hitanao mety le ohatra an'izao dia izy dia mana tena zany tokoa natao anazy dia ohatra hoe le fahasahino mahalelana azy mihitsy zany nitsapaiky raha ohatra hoe misy zavatra atao aminazy firaim-papo na asianaika zany dia maninona va raha ohatra an'izao ny atao fa ianao ohatrany tsy miteny mihitsy dia tonga dia ohatrany hoe zandray zany vadilahy dia lasa misy le olana firaim-papo hoe vadilahy ohatra zao vadilahy ohatra nefa za maneho hevitra anazy hoe maninona raha ohatra zao dia zay mihitsy zany mba tiako azavay général dia mba tiako eniny amin'ny latsina eny alina eny tompoko zao ny ataoko anao ny mpivady natao hifamino raha matoa manan-kevitra rangako manatanteraka namay tsisy maharatsy an'izany iny tsy aloha ve ary olona mifanarantany ny tena ratsy inga dia hoe ianao maneho hevitra dia tsekeny nefa izy tsy maneho hevitra zay ny atsika ianao tsy manambany tena mihitsy zany zavatra zany hoe manambany ny tenany fa zay ny mpivady natao hifamino io le araky le tanteraka hoe raha rangaty mitahiry raha matoa ty mampiasa zavatra vomaika mifandantsaritsara nge zany famino tsara mihitsy fa zao fotsiny rehefa hoe resaka ho any amin'ny fianakaviana dia aza miteny foana hevitra nge zay lasa ianao ndray ny solotena hoe ny hevitra zay fa nivadiko io tsy mba aza ratsinany amin'ny olona ny vadinao fa tsy mety zany hevitrika ambanana rehefa ia miaraba tompoko ie 22 443 90 na 22 442 09 lara telefona miaraba tompoko salama tompoko iento mba hovanina tompoko manalavitra kely an'le radio anao na vonoanao ny radio azafady
mba misy tsarata kely tompoko saika mba ho antaniko. Tompoko. Hitanao zany mon général zay mantsy zany avy aty amin'ny commune Manazary Miarinarivo Itasy. Tompoko. Dia miben'ny tanànay moa zany miben'ny tanàna vaovao neto nefa miben'ny tanànay milaza fa azo soratana ve ny ankizy efatra ny ankizy vavy 14 taona sy lehilahy 17 taona. Raha ny tena marina nge tokony ho feno taona vao atao fa raha tsy ampy taona izy ny zavatra atao dia mahazo alalana avy amin'ny ray aman-dreny tena misy alalana soratanana mihitsy hoe manaiky ny anambadiany ty zanako ty zay aloha rehefa manaiky nareo ray aman-dreny manome alalana satria mbola eo ambany fifehezan'ireo dia azo atao ka azo rehefa manome alalana ianao fa raha tsy manome alalana ianao tsy azo atao mihitsy manoratra olona tsy ampy taona fa ny ray aman-dreny manome alalana. Raha ohatra ny kabaro mantsy izy hoe ny olona ozy izy tokony soratana raha 17 taona vehivavy 17 taona dia le zareo tao ampiasan'ny commune zany teny hoe tsy afaka manao zay ndamera raha tsy mamoaka décret ianao fa tsy sahazo zany zay le olana zany. Eny mety zay hoa fa fantatro aloha fa aza mety ho diso nefitra mety efa tsy mety tsony tsy maintsy mila taratasy avy amin'ny ray aman-dreny. Iny le taratasy iny mantsy manala hoe manomboka eto dia tsy eo ambany fifezako tsony eo ambany fiahiko tsony ty zazy ty fefa ary elatra zay azo atao ka. Raha zay zany moa ny tiako anontanina moa dia faharoa manaraka zay keo mikasika zay zavatra zay keo zany ohatrany hoe vonoa mon général azo atao hoe manao fotokopiana bokolomby. Ko maninona moa fa zao kosa no raha vao manao fotokopia ianao raha ny tena marina dia tsy maintsy hoentina any amin'ny firaisana ohatra na amarinina mihitsy fa hoe tena zavatra marina mitovy amin'ny tena izy ty natao fotokopia ty fa raha vao tsy misy legalizena raha vao tsy legalizenao dia tsy manan-kery zay fotokopia tsy manan-kery mihitsy raha vao tsy legalize. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko saika ambany tany-torohevitra avy aminareo en général. Tsy zany fa manambady ara-dalàna 2 taona zay na avitanan'le raharaha zanako 12 taona sy 2 taona dia le vadiko zany efa naditra hatramin'izay fa io vehivavy koa efa niterahany dia le vehivavy zany efa nafantatra hoe efa natao raharaha zahay dia nefa zareo mbola miaraka foana hatramin'izao dia mandainga eraky ny fianakaviana zany io vehivavy io efa tonga tany an-tranony ko miteny hoe tokony concentré amin'le tokantrano amin'izay hoe le olona fa tsy tokony adalainao tsony dia io lehilahy io manaratsy be anazy ihany ataon'le lehilahy foana hoe foza onzy za ohatr'izany nefa ny ao an-trano zany tena no mitady vola dia eo mampalahelo be le izy satria ianao tena miezaka be ho concentré amin'le tokantrano mba dia ho tafita sy ohatr'izany nefa ny kila ny mirenireny fotsiny izy dia tena manam-pahaizana fa tsy mety azy satria vehivavy io manome vola azy foana dia eo ny mba angatahako toro-hevitra satria lasa mikorotana hatramin'ny fianaran-janako le zanako anala CP. Ka le izy tena azonao toriana rehefa tena nanao pirofo fa manitsakitsaka ary mangalabadin'olona le vehivavy dia azo toriana tompoko ary mety migady izy roa zay aloha dia tena izy mihitsy ary ny tena zavatra mampalahelo dia ity hoe satria manome vola azy le vehivavy dia tsy anatreny vava haladinin'ny lela mpivarotena ny vadinao zay ny atao hoe mpivarotenako tambazan'ny olona vola dia lasa any makany tsy ny vehivavy any iny mivarotena fa ny lehilahy koa mivarotena zay zavatra azany mahatonga miteny aminao hoe azonao toriana mihitsy tena azonao feno sy tanteraka ny mitory azy sy io vehivavy manadala azy io. Ka le vehivavy efa mariako teo hoe niterahany dakely zay tsy maninona ko nga olona vita mariazy izy naniterahany folo ary zany elakelan-trano zany zanany elakelan-trano zay ny atao hoe zazany elakelan-trano dia mety hoe afaka mahazo contact mon général ve mba hitondrako an'le zanako io satria le tokantrano zany lasa ohatrany satria le zazy efa conscient tsara dia lasa perturbé kely ny fianarany tena tsy mahay le rivo-piarahamonina tokantrano nke tena manimba toetrany efa farina fandarana dia menanao lara telefona eny tompoko mankasitraka ia rehefa farany fandarantsika dia omenareo ny lara telefona miarahaba tompoko. Salama tompoko. Vavanina tompoko. Vavanina daholo eo. Tsika rehetra. Ny anahy zany toro-hevitra kely ho an'le tovolahy anankiray niteny teo hoe tsy mahasahy miresaka amina vehivavy anankiray ity
dia nitorevitako izany hoe raha ohatra hoe hitanao izao ilay olona hoe izy ilay olona dia tonga dia masaka dia eo anatin'ny sainao hoe hikaoty anazy a dia tsy ho sahy ianao amin'izay fotoan'izay fa tokony mitady fifandraisana tsotra aloha ianao aminy ohatra hoe atomboka amin'ny arahaba ilay resaka dia iny arahaba iny tsy maintsy hamaly an'iny maty izy raha ny tena marina dia iny amin'izay rehefa avy eo a nitatra iny hoe inona amin'ny vaovao mandalo indray amin'ny manaraka dia faran'ilay vehivavy a ohatra hoe mahaliana anazy miresaka aminao zany ianao zany mampiseho an'ilay fomba firesaka tsotra fa tsy azy tany dia tonga dia atao fatany be hoe tonga dia tara be amiko mba handeha satria raha ohatra ianao ka tonga dia hoe mampiseho ilay fetsika tara be aminazy a ka fatany ka ohatra hoe tsy tiany ianao zany ohatra dia lasa miavina aminao izy a ya tovolahy efa manana traikefa zany fa zao tena tsara be le fanazavana tsy le hoe traikefa ananany fa raha ny tovavy zao mahafantatra ny feon'izay tovolahy zay ka manao zay dia so dia tady ananina ary zay ianao zay satria manana traikefa fa manana traikefa mihitsy mazany mahay mandambo lamba ya dao ary antsy manaraka indray ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasatry miaraba tompoko miaraba mbola miverina saka nampy an'le saka manazary teo zahako ny tokony ataon'ilay izy angamba ny zavatra hitako aloha zany a anisan'ny antoka an'izay zazatsy ampitoana izay a dia efa volombelona efatra izay miaraka tany amin'ny tribunal mihitsy ny aloha izay vao taratasy avy any amin'ny tribunal vita fifanekena izay miaraka amin'ny ray aman-dreniny izay vao natao ilay soratra eny mety kotsany zany eny fa tsy hoe mera zany nanaiky aloha ty taratasy avy any amin'ny tribunal nanaiky fa hiantoka le ray aman-dreniny le zazalahy dia izay efa volombelona efatra ny arana hita roa avy amin'ny lehilahy roa avy amin'ny vehivavy miaraka amin'ny ray aman-dreny roa zay nge ny efitra tsy azo tsy amin'ny olombelona tena misotranao mihitsy fa zay ny any le fahalalako fotsiny le hoe alalana manao taratasy ny ray aman-dreny fa ny tena tsara mihitsy dia zay rehefa resaka ara-panjakana izy tsy azo lavina amin'izay fotoan'izay ny avy any amin'ny fisarana mihitsy no milaza hoe efa tonga teto tia namarinina ohatr'izao a reto olo reto afaka miantoka tsy hitako mihitsy tsy azo anaovana azy soratana le madama teo le niteraka roa izy io zany général ohatra ny tsy haiko aloha zany ve lalàna amin'izao hoe mety efa io ve le lalàna zany amin'ity anina ty fa indraindray koa tena be da be ny zavatra hitaka amin'io le fampitory eny io dia rehefa mitory eny zany ianao ohatra ny aloha ty amin'ny tribunal le vola na alohany amin'ny trano arzo le vola rehefa avy eo fa fahirana le reny mandeha maka an'le vola eo vao mahazo manaiky eo amin'ny tribunal mandoa zany fa zao isan'ny mbola nankaramako dia zao ny ameko anareo dia zao ny ohatra zao fa sahirana le reny raha vao tonga le deux na trois angalana le vola eo fa tena hoe ahoana zany ny tokony raisy ny fanjakana mihitsy ny atanana hoe ahoana ny andoavan'le ray mandositra didy an'le volan-jaza na le resaka satria eo izy miteny za tsy hiaraka tsony na dia efa manana profo reny zany reto izy fa niaraka dia enao ndray mieritreritra hoe za rehefa la sy tigatra fa ohatra zao fotsiny ny angatavy dia eo vao maika izy mahazo vahana dia nefa koa eto koa zao tsika nihita man'le zavatra ny fanjakana hoe tonga ny atamy mora dia misy faninata azy dia mivoaka dia vao maika miamitombo ihany le izy fa général fa misaotra anao eny toko ka le izy ingy ny tena tsara rehefa ohatran'izay tena hoe tena mampilamitsaina anao sy tena azahoanao fahazavana mazava makanesa eny amin'ny trano arzo le nendotam-penaka toy ny tribunal matsiny eny dia tena izy mihitsy no milaza aminao hoe zao ny ataonao ary io trano arzo io afaka mampiantso an'io vadinao sy mandohan'le vola efa nekeny io azony mihitsiny dia amin'izay fotoan'izay ny trano arzo mihitsy no mandefa azy eny amin'ny tribunal efa tsy mamisy dia matsika lalàna izy zay le izy miaraba tompoko manahoana tompoko mba hovanino saika mba ohatra ny ivelan'le mba hovanina tompoko mba ivelan'le fandarana ve tsy maninona teneno saika misy mandefa message foana amin'ny telefona dia aza valiana fotsiny rehefa tsy fantatrao mety diso numéro ange le olo le zay antso manaraka horaisitsika miaraba tompoko manao général tsara fa misotra tompoko da saika tataraka zavatra kely aminao zany a eny tompo za zany mananjanaka vavy tokana dia niaraka tamin'ny lehilahy anankiray izy zany tamin'ny voalohany dia nefa tsy mety nefa le raha any amin'le lehilahy anankiray satria
tena lehilahy tia ninona mihitsy izany tena le zanako zany tena lasa tia izy zany miezaka ohatrany hoe tia anahy ihany fa ohatrany misy andro tena tsy tiavany anahy mihitsy zany dia ohatr'izany a dia za zany général sika mba hoe angataka fotoana aminao dia hitantakan'izay zavatra re zany aloha za rery dia rehefa avy eo zany izy farana makamo fa tena mafisoka général zany mahazo anahy satria tena zanako zavitokana be dia sanatria hoe aninona zany fa ohatr'izany zao ohatr'izany exemple ataoko aminao zany zao anniversaire ny tamy 31 azonao dia avy eo izy dia ohatrany efa misy lehilahy fa miaraka aminazy zany dia ohatrany toka dia milahatra amin'le lehilahy fotsiny izy dia ohatr'izany dia le lehilahy miaraka amin'ny faharoa dia ohatrany tsy fantatra mihitsy zay zavatra heritseriny ataony dia rehefa avy eo nefa nisy généraly dia ohatrany mifona amin'io lehilahy faharoa io ihany dia rehefa avy eo dia miaraka an'izay zareo dia tsy haiko mihitsy ohatrany azony zavatra amin'le lehilahy voalohany be le zanako za mangata fotoana dia miresaka sika mety tsara mihitsy eny tompoko ndao fitina zay voalaza teo ny voalaza tsika teo zany dia momba n'le loko fotsy amin'ny sainam-pirenena loko mena amin'le sainam-pirenena dia le hoe le fitiavana asio fitiavana daholo ny zavatra atao fifandraisana amin'ny vady tsikitsiky inge dia efa mety teny tsy mampakapeo amin'ny zanaka dia efa mety dia zany hoe andao amin'ity herinandro ity zany mba hiainan'zale hoe nanahoana tokoa ny ainako ny herinandro raha nanao izaka ako aneo fitiavana dia anao mba zay indray ny resahantsika amin'ny heriny hoe nanahoana ary ny herinandronao dia mangataka aminao mba tsindrinao bebe kokoa ny resaka momba ny Saint Valentin ay am'izay tazo zao dia efa teniny amin'ny heriny satria ny zoma no Saint Valentin dia mba misy tsika larobe mitondra efatra anao am'izay ka tena ao tsara zany tena mety tsara mihitsy zay manko na tonga dia niteny meloha hoe mba hiaino re le izy zany anaty araka ny tenin'andreo matoflavien hoe hiainan'le hoe andro ny mpifankatytsika io ne tsisy taony ny mpifankaty zany mandra-pahafaty tompoko dia tsy misy mihitsy hoe any atreo amin'ny 50 taona ny midina ihany azafady zay efa mihoatra ny valopolo fa tsy mani saona ny hevitao am'zany na valopolo ary zay mbola azo atao ihany mifankaty tolana mihitsy eny ary izay ny fandaratsika ankasitrahantsika rehetrarehetra raha ohatra ianao ka te iona amin'ny généraly dia atsoy aloha ty lara telefonina ity 22 443 87 rehefa azonao ao amin'ny lara telefony io ny lara telefony généraly dia atsoy izy isaky ny maraina amin'ny fitsasany ka hatramin'ny valo tolakandro amin'ny iray sasany ka hatramin'ny roa rehefa omeny anao ny fotoana sy ny toerana dia adzao tsara zay fotoana izay satria be dia be ny zavatra ataony mety olona maromaro ihany koa ny raisiny dia manaja an'izay fotoana izay ary ny fahafantarana ny olona voalohany indrindra dia fanajana fotoana noho izany adzao ny fotoana izay nomenanao dia ny fandaratsika dia miverina isaky ny latsinainy amin'ny valo sy sasany mandeha any amin'ny RTB live sy any amin'ny YouTube kosa rehefa any amin'ny tolakandro ano dia azontsika tsidiana foana izay fandaratsika izay prenao teo ny lafin'ny teknika hitadiany kirakirany sary mametrana veloma mandra-piona mandro-pitafo amin'ny manaraka indray veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina